Noho ny zava-misy amin'izao vaninandro zao zany a dia saika ny ankamaroany zanaka tatsapa-mokatra dia miverina any ambanivohitra manampy an'ny ray aman-dreny amin'ny resam-pamokarana ataon'ny ray aman-dreny. Teo indrindra fifatana zany hoe aleo mametraka collège agricole mba ahafahana manofana an'ireo zanaka tatsapa-mokatra ireo mba tena ho matihanina amin'izay asa mahatantsaha zay. Afin de transformer durablement l'agriculture malgache via l'émergence d'une nouvelle génération d'agriculteurs professionnels et acteurs du monde rural, FIFATA a sollicité FERT pour la création de centres de formation initiale agricole. Avec l'appui du CNEAP, 5 collèges agricoles ont été progressivement mis en place et sont regroupés au sein de FECAMA, la Fédération des collèges agricoles de Madagascar. La formation dans les collèges agricoles est composée de modules sur les techniques agricoles, sur la gestion d'exploitation et l'éducation citoyenne. Zavatra anankitelo lehibe zany tanjona tonga FIFATA zany nanangana collège dia voalohany zany eritreretiny aloha mpianatra mivoaka amin'ny collège ireo dia andimby azy amin'ny famokarana izay ataony zany. Faharoa ireo zaza mivoaka ao zany eritreretiny zany andimby azy amin'ny fitantanana le fikambanana misy azy amin'ny toerana misy azy na au niveau ty amin'ny base zany na au niveau régional na au niveau national zany le ary fahatelo ireo nivoaka ao mpianatra nivoaka amin'ny collège eritreretiny agnova tontolo ny famokarana eto Madagasikara na zay zany eritreretiny zany na lafiny fofanana zany na lafiny famokarana zay fahaiza-manao zay azony tamin'ny ratovina teo amin'ny collège agricole zany. Les techniques améliorées, enseignées au collège, sont souvent plus exigeantes en capital. Or, les jeunes qui débutent leur vie professionnelle disposent rarement d'un bagage financier. De plus, ceux-ci sont confrontés à des conditions d'accès au crédit peu adaptées à leur situation. Par ailleurs, en zone rurale, peu de services sont disponibles pour informer, conseiller ou appuyer les jeunes dans la recherche de marché pour leur production. C'est pour lever ces contraintes et pour assurer un bon démarrage de leur projet qu'a été mis en place un dispositif d'accompagnement post-formation des jeunes sortants des collèges FECAMA. D'une durée de 3 ans, celui-ci se compose de 4 volets. Dotation coup de pouce, conseil technico-économique individuel, mise en relation des jeunes entre eux et avec les acteurs du territoire, et enfin, formation au leadership. Au cours des 3 années de formation, chaque élève élabore progressivement son projet d'insertion professionnelle avec l'aide des formateurs du collège et d'un conseiller agricole spécialisé. Ce conseiller visite l'exploitation de chaque jeune afin de vérifier la faisabilité et la pertinence de son projet. Tena nasarika ana eo amin'le fiompiana mivavim-perona zany dia rehefa nijery an'le manodidina eto aminay moa zany mbola tsy dia betsaka manao mivavim-perona ary hoe tsy ampy zany le ronono hoe. Rehefa niandry zany anao dia mandray atsotra anao dia hoe ohatriny moa zany dépense ana dia nanahoana ny niditra dia nanahoana ny voaka. Eo amin'le zay mbola tsy nafantatra le serasera le insémination artificielle avy amin'ny conseiller zany manampy anay amin'ireny. En fin de formation, chaque jeune présente son projet devant un jury composé de techniciens, de leaders paysans représentants du collège agricole et de l'organisation paysanne membre de FIFATA dans la région. Si son projet professionnel est validé, le jeune pourra recevoir une dotation coup de pouce. Cette dotation, d'un montant moyen de 800 000 ariars, est donnée en nature sous forme d'équipements, de cheptels, de semences ou de matériaux de construction. Mais avant de recevoir leur dotation, les jeunes doivent démontrer leur motivation et leur engagement en démarrant leurs activités et en préparant leur rapport bénéficiaire. Celui-ci se fait généralement en nature par l'apport de main-d'œuvre, la construction de briques et la production d'aliments pour le bétail. Avant même d'entrer au collège, les parents doivent s'engager à s'impliquer pour le projet de leur enfant, notamment en lui donnant des parcelles cultivables ou un espace suffisant pour installer son atelier. Nisy nombo gasy teo aminay dia misy amarotanay mihitsy anosianay n'le ana vidianay lomobe ronono niakatra mihitsy fidiram-bolanay noho ny fisinitra akefany.
Misy zava-baovao izy nentiny avy any. Une fois sorti du collège agricole, chaque jeune est appuyé dans son insertion professionnelle par un conseiller agricole. Cet accompagnement individuel dure 3 ans avec un retrait progressif du conseiller. Un conseiller agricole accompagne en moyenne 70 jeunes sortants par an. Il leur rend visite sur leur exploitation au moins 3 fois la première année, puis la fréquence des visites diminue jusqu'à la fin de l'accompagnement. Ny asa amin'izany dia manoro ara-teknika na ara-pitantanana na ara-tsosialy na ara-pifandraisana amin'ireo mpiara-miombona antoka amin'ireo tanora ireo. Dia makeny fotony mijery ny zava-misy izay efa vonona entina hanaovana ny tetik'asan'izay. Ao aorianan'ny 3 taona izany izy ireo dia eritrereton'ny collège fa maleo tena. En général, il se crée une vraie relation de confiance entre le conseiller et le jeune. Le conseiller aide juste à faire le bon choix, mais à aucun moment le conseiller impose les décisions que le jeune doit prendre. Amin'izao zany izy fa lasa eo amin'ny 2 sasany litre par jour izy amin'izao. Dia mety amidy ohatrinona zany io 1 litre amin'ilay ronono isan'andro isan'andro? Eo amin'ny namarotanay zao fa 900 litre amin'izao. Dia ilay io ronono vokatra hoe ve misy atao yaourt sa tonga dia amidy ronono daholo? Ny ronono maraina zany amidy, dia ny ronono hariva anaovana yaourt. En plus de l'accompagnement individuel, le conseiller propose des regroupements des jeunes sortants qui s'effectuent chaque année au niveau du district ou régional et même au niveau national. Ces regroupements permettent de créer une cohésion et un réseau entre les jeunes sortants des collèges agricoles. Dia mandritra ilay regroupement régional manao partage ilay ankizy hoe inona ny projet anareo, inona ny olana ohatr'izany. Dia mifampizara traikefa. Tsy nety le fomba fandaminana le zavatra aloha voalohany indrindra dia lasa taraiky be. Dia mitady hevitra indray hanafainganana le izy. Dia nety. Ces regroupements permettent aussi aux jeunes d'échanger entre eux sur des thèmes spécifiques, s'échanger des conseils et des bonnes pratiques, et s'organiser collectivement, par exemple pour la vente de leurs produits ou leur approvisionnement. On attend aussi de ces jeunes qu'ils contribuent au développement de leur territoire à travers le développement de services auprès des autres paysans, comme la vaccination, le renforcement de capacité des autres paysans autour d'eux. Au-delà du développement de leur exploitation, ils font un effet tache d'huile sur leur entourage et leur territoire. Pour atteindre ces objectifs, FIFATA a développé en 2013 un cursus de formation pour ces jeunes futurs leaders. Celui-ci aborde des thématiques variées comme le rôle du leader, la vie associative ou les outils de communication et de négociation. Roa taona izay nivoaka tany amin'ny collège dia nitetika asako azo atao mandeha mizaha. Nanomboka tamin'ny akoho 10 dia voavatsivatsy akoho ny akoho novideny, dia ny akoho sisa amin'izao amin'ny 70 eo miaraka amin'ny reny sy ny zanany. Imbalo namaritra dia eo amin'ny 200 ny akoho vita vary, dia miamivoatra ny fiainana ao amin'ny tokantrano. Taona nanambady vehivavy mampidi-bola ao tokantrano, vehivavy mazoto sady tia karokaroka, mahalala ny fomba fiainan'ny tokantrano.
Ny atombohan'ny tetikasa moa zany a dia kisoa anankiefatra. Dia isaky ny telo vola moa zany agnahy tsy maintsy mamaritra mavondraka. Dia fa mifamokarana fahenana zany zao ho mivavim-piainona ty zany dia lasa namidy zany kisoa ny fidianana an'ity omby ty. Miandraikitra an'izay resaka fitsaboana amin'ny lafiny ara-pahasalamana zay miresaka biby fiompy aty amin'ny fokontany misy anay. Izaho zany mamokatra maso-boly io avokoa anisan'ny naman'ny vadinasako. Dia taoriana an'izay nipitrahako tamin'ny ray aman-dreny zay dia hita hoe efa misongadina ny fampidiram-bola zay nataoko dia nandray fanapahan-kevitra zany aho fa hahanambady hiandray ny fiainana ny tokantranoko manokana. 5 volana zao ro nanambady. Laha ny fiainana ao an-tokantrano aloha zany dia tena azo lazaina hoe mandeha satria mbola misy zany ny ambibava. Fa tsy hoe tonga dia lany an'io ny hitan'io lany an'io fa misy ihany zany ny ambibava ahafahanay misinzy ny apisy. Dia niezaka ny ampitasa ny chef-pirenena efa misy eto am-pelantagnana. Amin'izao zany efa manao fikasana zany agnahy fa hagnafasana voasary grefy ahafahanay misinzy ny aoriana zany mba ahafahanay misitraka ny retiretinay rehefa any andro agny volana agny taogna ka lehibe agnahy dia mba izay zany ro fikasana. Roa taogna tafaran'ny nianarana zany dia nanagana fikambanana amin'izay. Raha ny fahitako ny chef-pirenena zareo raha nahazo ny fiofagnana dia hitako zany fa tena mahomby amin'ny zareo fa resen-dahatra ny zareo ary ny pony eto an-tanàna zany dia efa tafiditra agnatin'ny fikambanana daholo.